ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriarymalala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriamiakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekolon'ny fitahina. Sekolon'ny fitahina ianarantsika zavatra be mihitsy mahakasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho toto-saina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Atao amin'ny Samuel voalohany. Samuel voalohany. Toko 15. Samuel voalohany toko 15. Andininy andininy 720. Ary hoy Saoly tamin'ny Samuela, efa nanota aho fa efa nandika ny tenin'i Jehova sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka aho ka niainy ny feoany. Ka nanina hony? Natahotra nina hony izy? Ka niainy ny feoany. Koa ankehitriny masina ianao, mamelany eloko ary miverena amiko ny ray mba iankofako eo anatrehan'i Jehova. Fa hoy Samuela tamin'ny Saoly, tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandany tenin'i Jehova, ary Jehova kosa efa nandahanao tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony. Isaia 90. Isaia toko 90 andininy voalohany. Mitsangana miazavaha fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizy na no manarona ny tany, ary ny aizy pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny posahan'i Jehova, ary aminao no isehon'ny voninahiny. Haleluya. Ary ny firenena manantona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Haleluya. Mbola iresaka aminao ndray andro any mahakasika an'Andriamanitra, mahakasika an'Andriamanitra sy ny fanatrehany, mahakasika an'Andriamanitra sy ny heriny. Hoe inona ny zavatra mitranga rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tafiditra tanteraka tsika ao anatin'ny vanim-potoana na ady, vanim-potoana na inona hoe azavady? Ady. Ny kristianina dia tafiditra ao anatina ady, asa ianao na mahatsapa an'izany na tsy mahatsapa an'izany. Ary ny ady izay atrehantsika dia tsy ady ara-bola hoe enao tsy manam-bola, hoe enao tsy manam-bola, tsy zay ny ady atrehanao io, tsy zay.
tsy hoe ianao tsy manana trano tsy zay ny adinao hoe ianao ananan'olona trosa tsy zany ny adinao tsy ady zany tsy adinao zany tsy ady zany tsy hoe lasa ny vadinao dia zay ny hoadinao amin'izao fotoan'izao hoe nandeha sitaka ny vadinao dia mandalo hoady ianao tsy ady zany tsy zany ny ady lalovan'ny kristianina amin'izao fa ny ady lalovan'ny kristianina amin'izao dia ny hoe misy ve Andriamanitra ary mamaly vavaka izy sa tsy mamaly vavaka zany ny tena ady goavana amin'izao tsika miresaka zao misy ve Andriamanitra ary mamaly vavaka sa tsy mamaly vavaka miainy vavaka sa tsy miainy vavaka tsy vola ny adinao tsy hoe ianao tsy manam-bola tsy hoe ianao tsisy asa tsy zany ny adinao tsy hoe ianao marary tsy zany tsy hoe ianao mikorotana tokantrano tsy zany ny ady fa ny tena ady amin'izao dia ny hoe misy ve Andriamanitra mamaly vavaka ve Andriamanitra miainy ho avy ve Andriamanitra zany no mahatonga ana nyteny ianao tany am-boalohany teo manao hoe jereo nge latsain'ny olona ianao misy fotoana amin'ny fivavahana ianao mandeha mivavaka tsisy valiny mba fantatrao ny tena adinao tsy vola ny adinao fa avy ny olona miresaka aminao rehefa avy mivavaka ianao aiza ny Andriamanitra reo aiza ny Jesosynao milaza ianao fa milaza nareo mivavaka andreo manalina mandamy fotoana mivavaka andreo manalina aiza zay vanim-bavaka eo inona ny zavatra mitranga rehefa tratran'ireny zavatra ireny ianao tenenin'ny vadinao amin'izany ianao tenenin'ny fianakaviana amin'izany andana tsovon'ny Jesosynareo ndana jedavy Andriamanitra reo amany olanareo amany problemanao rehefa tratran'izay ianao manomboka misy zavatra misavoritaka ao anatin'ny lohanao Andriamanitra aiza ny tany alehako misy marina ve ianao mamaly vavaka amin'ny marina ve ianao manomboka miteny ny devoly manakivy ianao la ny andro amin'ny fivavahana fotsiny tiany efa tsy hitakory zay eo mivavaka foana isan'andro aiza zay eo atsovokony ary tena atosiko ny devoly mihitsy ianao ndana atsovony Andriamanitra ao atsovony Jesosynao aiza zay mamaly ianao eo aiza zay mamaly ianao eo manomboka miditra ny akiviana manomboka misy fisalasalana ao anatin'ny lohanao ao tena misy fi Andriamanitra manomboka miena ny ara-panahin'ny mpino manomboka kivy ny ara-panahin'ny mpino manomboka kivy manomboka miena izany ny tena ady ahoana hoe azafady izany ny tena ady manomboka miditra ny fisalatsalana manomboka kivy ahoana ny atao tena misy fi Andriamanitra sa tsisy aiza fa ahoana marina aiza ny valim-bavaka aiza Andriamanitra hoy ny hiratsika teo anao lalana indray izy androany raha lasana bavy averiko anao lalana indray izy androany ny tena ady raha mandinika ianao tsy ady ara-bola ianao ane matombola tongeto mbola misy azo andehanana ihany matoa ianao mbola velona mitsangana eto androany mbola ninana ihany ianao zany homaly sa hoanao izy ianao izy mbola ninana hatramin'ny atsangantsara ny tanana izy hatramin'ny nomaliny tsisy atokony atsangany hoe ny tanana zay hatramin'ny maliny tsisy atokony hoe tena tsy mba misy mihitsy na dia ray viliara atsangany hoe ny tanana ividianako ray platsy ambadika atsy rehefa aiza matoa ianao mbola ohatrao mbola ninana ianao hatramin'ny maly ataova maniny zany fa jerenao ny tena ady anontany anareo inona ny manakorotana ny tokantranony olona Jesosy sa ny toka inona ny manakorotana ny fiarahamonina ny bara sa ny fideranan'Andriamanitra inona ny manakorotana ny fiarahamonina ny olona manana fanamasina tena lehilahy manamasy tena tsy mampirafy sa ny lehilahy mampirafy
eria de misy boaty zay eo misy fandihizany tanora isaky ny lahady zay rehefa avy mivavaka aty lahady ohatra amin'ny raha avy roa amin'ny telo iny amin'ny efatra andehody de fieny tanora ao ary tsy maintsy miady reo tanora ireo izy tsy mbola nisy andro nandalovanay tao ka tsy nisy bandibandy sy ankizy vavy miady lehilahy miady vehivavy erak'io arabe io fa izao zavatra raha mandinika ianao tsy misy olona miresaky zany mihitsy hoe akatony ny boaty fandihizana akatony ny bar akatony ny restaurant mandany vola akatony ny hôtely fampirafesana sa efa mba nisy nyresaka an'izany fohaniny sigara fohaniny labiera nisy nyresaka an'izany ve fa nisany voizin'ny olona de akatony ny fiangonana inona moa no mahatonga ny olona milaza zavatra ohatr' zany zay ny lazako anao hoe zany ny ady zany satria milaza n'zany ny olona asana devolany zany inona no mahatonga ny olona miteny zavatra ohatran'izany miteny an'izany ny olona satria indraray tsy hitany olona hoe inona ny tena voka ny fivavahana aiza ny tena vokatry ny fivavahana mivavaka ny olona fa tsy matsapana inona na inona ary lazay ny olona fa ny fivavahana ndray raha mampahatra azy tsy ny bara ny mampahatra azy a banky ny loka avy any izy banky ny loka ny akamaroan'ny olona tonga mivavaka eto efa tototry ny problème avy any ivelany any sa tsy zany ianao tonga teto fe tsy efa tototry ny olana avy any sa teto ianao vo tototry ny olana enanomboka mivavaka teto ve tsy efa potiky ny problème avy any sa ianao teto vo potiky ny problème izy ny avy any ivelany tany nefa potika avy any atsaka ny hoe ny tanany ataovy alleloia mafy zany ataovy alleloia mafy zany avy any ivelany vany ny olona potiky ny loka potiky ny sigara potiky ny aretiny potiky ny korotana tokantrano potiky ny trosy potiky ny tsy fananana azy de voizin'ny olona fa ny fiangonana ndray ny nanapotika sy nampahatra azy misaotra an'Andriamanitra fa tonga eto ianao androany satria anorolakile anankiray ianao androany raha latsena ba anorolakile anao androany fa raha potika tany ivelany tany ianao tsy maintsy tafarina ianao raha tonga eto averiko tsy maintsy tafarina ianao ivavaka ao anareo areva aveo hitsodrano anao areva aveo zay ola zay koa tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra ny fiainanao androany anangana ny fiainanao Andriamanitra averiko anangana ny fiainanao Andriamanitra halleloia ho ataontsika hitan'ireo mpanenjika mpanaratsy mpandatsy fa ny fiainanao tsy maintsy tafarina ao arina ty toroteny averiko raha katohany ty toroteny tenao tsy maintsy tafarina ny fiainanao ataovy alleloia 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 izy ny afaka mino an'izany amen amen iresaka aminao momba ny fanatrehan'Andriamanitra tiampahery anao aho rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra ray voalohany mitsanga rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra de misy fahazavana misy inona ve azavady misy inona ve azavady fahazavana hoy ny voalaza ny baiboly eto Isaia 40:2 fa aiza ny manarona ny tany ary aiza pito manarona ny firenena fa aminao kosa no iposahan Jehova ary aminao no isehon'ny voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo ny famirapiratany fiposahanao amin'ny anaran'i Jesosy
izy fahazavana hiposaka eo amin'ny fiainanao eo amin'ny anarany Jesosy izy fahazavana hiposaka eo amin'ny fiainanao eo enonareo tsara ny voalazan'ny baiboly aizy na ny manarona ny tany ahoana hoe azafady aizy na ny manarona ny tany mba fantatrao ny dika zany aiziny zany afaka miazakazaka ve anao anaty aizina afaka mandeha mafy eo anaty aizina fa rehefa mandeha anaty aizina ny olona manahoana mitsaraparapaka mitsapatsapaka 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 rehefa maizina ny lalan'ny olona dia tsy hita ny lalakombana sady zany rehefa maizina ny lalanao dia tsy hitanao ny lalakombana rehefa maizina ny lalanao dia tsy hitanao ny lalakombana ary zany no tena problème atsika rehetra tsy vola ho any olanao tenenao zay ny eo anilanao tsy vola ny problème anao e ambarao amin'ny tsy asa ny olanao e lazao amin'ny tsy trosa ny olanao tsy korotana tokantrano ny olanao e fa ny tena olanao dia zao tsy mahita lalakombana ianao inona ny tena olana hoe tsy hitanao aiza reny tany ale ary maro aminareo reo mametra-panontaniana isaky ny maraina aiza ny tany ale inona no ataoko aiza ny tany ale ary misy aminareo na tonga eto ary mametraka an'izany fanontaniana zany aiza ny tany ale iza zao ny tena ao anatin'izay fanontaniana zay mihitsy hoe tena inona reny ho ataoko hoe aiza ny tany ale atsakany an-tanareo mba fantatrao no mahatonga an'izany aizina ny manodidina anao aizina ny manodidina anao maizina ny lalanao dia mametra-panontaniana ianao aiza ny tany ale fa mba fantatrao rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra omen'Andriamanitra voalohany dia fahazavana ny lalanao raha lasana bavy itsika miandrandra foana manantena foana vola no omen'Andriamanitra aiza nisy vola aiza nisy an'izao aiza nisy vahaolana aiza nisy an'ry tsy voatery vola no omen'Andriamanitra anao tsy voatery voadidina aizina ny fiainanao satria tsy ao ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hitanao hoe inona no ataoko inona no ataoko ary rehefa ao anaty aiziny ianao raha lasaina bavy miorakoraka ny fahavalo miorakoraka ny fahavalo miorakoraka ny olona tsy tianao miorakoraka ny mpanenjika anao tsy hitanao zay ametrahana ny tongotrao androany Andriamanitra anam-panantena aizina ny manarina ny tany fa aminao ny hiposahany voninahitra Jehova hiposaka aminao ny fahazavana ataovy aleloia jerenao raha vo tonga eo aminao ny fahazavana dia zao fantatra ho azy ny tokony atao rehetra rehefa tonga ny fahazavana dia hitanao daholo ny hoe aive tsy misy an'izao aive tsy misy an'izao aetsy ny lalana tokony andehanako ao aetsy misy takan'ry atsika ny fitahina atsy ny misy ny lakle zaoka ny anaovana an'ity rehefa eo ny fahazavana dia hitanao daholo ny manodidina rehetrarehetra androany ny zavatra ilainao tsy vola androany ny zavatra ilainao tsy asa androany ny zavatra ilainao fahazavana ny ilainao eto androany raha latsana bavy fahazavana avy amin'Andriamanitra rehefa tonga ny fahazavana manomboka hitanao ny lalakale sy ny lalakizorana asa raha mazava aminao zany fampianarana zany manomboka hitanao ny lalakale ity ny tokony ho ale ity ny tsy tokony ho ale maro amin'ny ankizy vavy maro amin'ny vehivavy mitsiraparapaka zay lehilahy hita iarahana daholy zay lehilahy hita iarahana daholy voadona amina lehilahy ray androany
dia mifindra amina lehilahy ray amin'ny herinandro. Voadona amina lehilahy ray afaka ray volana dia zao ny teniny pastera misy ozona mihitsy aho, tsy mety manambady aho. Rava foana ny olona miaraka amiko, rava foana ny olona miaraka amiko, rava foana amin'ny fiarahana amin'ny olona. Isaka miaraka manolona dia rava foana pastera. Firy zay ny lehilahy miaraka tamiko, rava foana. Izao ny tena marina ry alasana bavy. Tsy hoe ilay fanambadianao ny rava na ny olona miaraka aminao ny rava, fa ianao anaty aiziny dia mitsiraparapaka. Any ka zay hita rehetra iarahana daholo, zay mampanantena rehetra iarahana daholo. Olona tsy tokony iarahana, arahana. Tsy fantatrao akory ny toetrany, tsy fantatrao ny fiainany, tsy fantatrao zay rehetra momba azy, fa ianao anaty maiziny dia tsapatsapainao fotsiny ny orony sy ny tarehany sy ny masony, dia ozy ianao hoe mety ty. Afaka herinandro sarahany ianao dia misolo hafa indray dia tsapatsapainao, dia ozy ianao ohatran'ny lehilahy indray ty fa mety any ty. Ny tena marina tsy tokony niaraka tamin'iny ianao, fa ao anaty aiziny ianao dia mitsiraparapaka. Fa anomboka isy fahazavana omen'Andriamanitra aminao raha latsena ba, anomboka isy fahazavana omen'Andriamanitra anao dia ho fantatrao amin'izay ny lalana tokony alerehetra. Asa raha mazava aminao zany na tsy mazava. Ozy ianao hoe zay asa ataoko tsisy manjary, indraindray raha latsy zay ilay resaka. Tsy le hoe asa ataonao ny tsy manjary, fa tsy tokony nataonao mihitsy io asa io, fa nilatsaka tao amin'io asa io ianao dia ozy ianao hoe mitsiraparapaka ao fotsiny. Tsy haiko na mety loty na tsy mety, kanjo ianao mitsirapaka ao dia menjera ao anaty aiziny, dia nitsapatsapainao dia any ka problema miampy problema, olana miampy olana, zavatra sarotra miampy zavatra sarotra. Fa rehefa manomboka tonga ny fahazavana dia hitanao amin'izay ny lalana tokony ho aleha. Androany hiratra amin'ny masom-panahanao, androany, androany isy fahazavana eo anoloanao, androany rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ahoana hoe rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia manomboka misy fahazavana ny fiainanao. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia atao amin'ny sainao ato, amin'ny antson'olona hoe lasa 400 tête. Ataovy alleluia mafy zany, ataovy alleluia mafy zany. Zany ngera lasiana bavy no mahatonga na tsy menatra ny teny eto hoe ho anareo tsy mananasy ireo raha lasiana bavy. Misy amintsika dia mitondra CV etseroa, mitondra taratasy etseroa, angataka demande, angataka orinasa amina karana amina sonoa, mitsiraparapaka any amina karana any amina sonoa, mitsiraparapaka ary, mitsiraparapaka ary, makasary ary, makamany, tsy hitatsono aiza ny tany ele, mivezivezy, midonatsy, midonatsy, midona roa. Rana bavy atsaro ny firotorotona. Ny fahazavana avy any an-danitra no ilainao, fahazavana avy any an-danitra no ilainao. Rehefa tonga ny fahazavana dia hitanao azy ny lalana tokony ho alehanao. Ho hitanao hoe ay ato lavaka, ay ato dalina, ay ato tatatra, ay ato ohatr'izao. Ay tena pozina be mihitsy, ay ty ny lalana tokony hombako, lalana mazava tsara tika ny lalana tokony hombako. Ataovy alleluia mafy zany. Misy zavatra be da be azo atao, misy zavatra be dia be dia be da be azo atao, fa mila fahazavana ianao mba hahitanao ny lalana tokony ho alehanao. Mila inona hoe ianao zavatsy? Aizona ny manarina ny tany. Ary zany inge mba dinio ngerana bavy raha lava zay tonga eto. Ianao tafiditra ao anatin'ny problème lalina mahazo anao io. Tsindriko tsara, io problème lalina io inona hoe? Jerevao ngenana tonga an'io hoe mitsiraparapaka fahatany ianao.
mitsiraparapaka any anaty banky maka vola any ianao nefa tsy fantatra koa hoe vola atao inona mba manarina ianao manangana tsena manangana varotra nefa tsy hitany hoe tsena manahoana varotra manahoana moa ty ho ataoko ty ary maka izy fa mitsapatsapa fotsiny ianao misy anabavy be da be tratran'izany eto maka vola any amin'ny sekam any amin'ny notive naka 7 millions 5 fa andeha varotra friperie ivarotra friperie tsy hita hoe aiza ny ivarotra vao mahita kiondalana kely tsisy olona mpandalo akory dia eo ny varotra friperie friperie nalaina tamin'ny fotoana io ny andro zao ririnina tokony mba par dessus na ba na akanjo ba na akanjo mafana na blouson sous-vêtement be da be indray ny friperie nalaina akanjo tsy hita hoe inona dia pataloha malalaka be jinina malalaka be mitsiraparapaka fahatany fotsiny nampiasaina le vola 7 millions 5 nalaina ary miverina tamin'ilay izy 2 millions 5 feny fatina friperie eo atrano nalefa tsosa dia io indray le 2 millions 5 kely nakana kely andehanao mpafolo karena amin'ity indray aloha indrefa ny mbola nakana 250 000 ina indray ray napetrako an'ity 2 millions 5 ty tsy nety le akanjo friperie ngamba kiraro friperie indray nao metiko nakapa dia mitsiraparapaka ohatry zany le kapa namidy dia io fa mivarotra kapa tokoa tombony amin'le kapa nefa efajato zara raha malafo anaky telo anatin'ny ray andro ohatrina zany ny tombony ron-dratsarivo lany hoanina indray le masokarena maizina ho any tany hitanao amin'izany mikatona ny saina sa tsy mikatona ao anaty aizina sa tsy ao anaty aizina ny devolo ny menatsiny misy devolo mihitsy apastera bloqué daholo ny zavatra toko mila délivrance 750 000 indray sisa le izy feny kapa indray ohatrany mitsiraparapaka ohatra zany mitsiraparapaka fahatany satria maizina androany izy fahazavana avany an-tany ta hotoko aminao raha latsena ba ataovy aleloia aleloia mafrara tsy latsy amin'izany ianao fahazavana jerenao ange ny vola azonao fa ny fahazavana tsisy marina sa tsy marina zany ny 5 millions teo am-pelatanana fa feno hoaizina manodidina any ka nampiasa 5 millions ay millions 5 sisa miverina nampiasaina indray le 1 millions 5 telo alina sisa ny ambom-bola ao andohavana hofatrano ariva mbola ampina fanampiny mbola hitadiavana fanampy mitsiraparapaka ohatry zany ny vola amin'ny banky tsy maintsy aloha satria feno hoaizina manodidina rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra ray voalohany dia fahazavana no omen'Andriamanitra anao raha lasina ba manaiky an'izany ve ianao manaiky an'izany ve ianao tsy vola no omen'Andriamanitra anao voalohany fa misy fahazavana any ka na 5,000 sy ray alina ary ny am-pelatananao ozy ianao hoe tsy misy afa-tsy 5,000 sy ray alina maminany amin'ny anaran'i Jesosy a afaka ray volana io lasa telo hetsy io faravakely amin'ny anaran'i Jesosy ataovy aleloia mafy raha retsy laty amin'izany ianao iaingy amin'ny 5,000 sy ray alina io afaka ray volana io lasa 3 millions 5 io amin'ny anaran'i Jesosy amen mino an'izany ve ianao ny olona efa nyteniko teto zany oviana le nyteneny iny tamin'herin'ny androany moa tsy teto e oviana ny resaka an'iny resaka resaka le ranabavy mivoary boanjo reny za tena nyteny teto io vehivavy io tena ho ampiasain'ny patron foana dia andevozon'ny patron mihitsy
eto fotsiny amin'ny tenindana amin'ny variboanjo tena amin'ny variboanjo marina tokoa izy 700 pasteur ozy izy nandraisako ny kapoka lafako 700 ny ray kapoka mahalany 10 kapoka faravakely ny ray andro safia mahita 7 izy ny ray andro ataovy aleloia mafy zany dia ozy amantsy azy manova voanjo voaendy koa anampiana azy hoa dia asivy voanjo misy sakay koa dia asivy totom-boanjo asivy salé dia asivy sucré ny afarany ianao lasa PDG ana voanjo mety tsy mahalinanao zany fa mbola averiko aminao fa zany ny ainganay zay no natonga na eto ampilipity ty eto androany voanjo tamin'ny 1983 teneniko teto tamin'ny sabotsy zay raha tsy diso sa tamin'ny novina koa nitoriny lazany teto mahatonga nanitsangana eto ny aingana voalohany rehefa tsy nisy natao intsony tsisy ninina azo natao tsiny ny papako ingénieur fa efa tsy afaka ny asa tsony fanarary zany no mivoary voanjo zay tonga eto voanjo no anisany nampiakatra anay ary tsy mba adiniko zany mihitsy fa rehefa ao fahazavana dia manomboka mitatra any amin'ny tsy arefesiny any amin'ny tsy arefesiny za tsy mbo manao tsinotsinona mpivoary boanjo zany satria reniny angana ndana mivarotra mofakondro etsy anosy eto zao misy an'le mpivarotra mokary au coco fromage mokary au lait sa inona daholo izy zao tsy maharaka ianao ny fitady asany amin'ny karana fa ahoana ry ianao andeha hitady asana 1 million etsy ananiny etsy ianao andeha hisahirana hitady asana voemara maizina manodidina anao mila fahazavana ianao ianao ndo hitady asany amin'ny zone France ranabavy tena izay ve hitsiraparapaka any ve ampiasain'ny olona maraina mandra-parivony andro ampiasain'ny olona sabotsy tsisy fotoana ivavahana ampiasain'ny mauricianina sy ny karana amin'ny zone France ho andevoziny amina karama 1,5 million mila fahazavana ianao mila mifanatren'Andriamanitra ianao tovy amainina mafy zany misy lesona anankiray ato eto amin'ity Samuel voalohany toko 5 ty andininy 720 dia izy ary hoy Saul tamin'ny Samuel efa nanota fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka aho ka niain'ny feony fa natahotra nina hono izy natahotra ny vahoaka ka nina hozy izy niain'ny feony i Saul dia Jehovah nanendry azy ho mpanjaka ny Israely Jehovah no nifidy azy ho mpanjaka ny Israely i Saul dia anisany nampiasain'Andriamanitra nandresy Filistine nandresy ny Moabitra nandresy fahavalo maro i Saul dia tena nampiasain'Andriamanitra satria mbola teo ny fanatrehan'Andriamanitra teo ninona hoe dia lehilahy nahery izy nampiasain'Andriamanitra izy teo fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa nanomboka niala tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra nanomboka ny tsotsoriko Saul ary nefara tamin'ny fahafatesany zanany Rola niaraka taminy maty ny ray andro tao anaty fahafahambaraka niongotra tao anaty fahafahambaraka teo amin'ny sezany nidaraboka teo amin'ny sezany rehefa tsy teo tsony ny fanatrehan'Andriamanitra fantatrao ve ny problème Saul ny problème Saul dia zao no azavainy tsara
natahotra ny vahoaka ozy izy tena ninny ny ain'ny feoany tany amboalohany Saoly dia olona makatohan'Andriamanitra tany amboalohany Saoly dia nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sa teo io mason'ny olona naneo ny voninahitr'Andriamanitra Saoly fa noho ny afaka fotoana fohy adinon'ny Saoly zany dia naleo ny ain'ny feo an'ny vahoaka tsipaka an'Andriamanitra tsy nakatohan'Andriamanitra izy fa ny feo an'ny vahoaka ny nakatoaviny mba fantatrao veripiny malala isan'ny tonga eto ny fahotana mafaty ny zanak'Andriamanitra fahotana mafaty inona hoe zany ny mahatonga ny mpino mivavaka eto foana mivavaka eto foana indraindray tsika fa tsy mahatsapa ninina satria misy zavatra tedavin'Andriamanitra ao raha latsina vavy misy zavatra takian'Andriamanitra ao ary ny zavatra takian'Andriamanitra voalohany dia ianao samy ijoro amin'izay lazain'Andriamanitra averiko ianao samy ijoro amin'izay lazain'Andriamanitra inona ny mahatonga an'Andriamanitra mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra ho tonga eo aminao mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra hijanona eo aminao ny mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra hijanona aminao zavatra anankiray ihany ianao samy ijoro amin'izay lazain'Andriamanitra samy maninona hoe zavaty jerenareo nge raha lasanambavy ny sarim-bavy ange amin'izao ny olona sarim-bavy tsy menatra intsony izy mampiseho amin'ny fiarahamonina fa inona izy sarim-bavy marina sa tsy marina zany tsy mirarana izany izy misy le sarim-bavy iny ihany asa anaty Facebook ohatrany mandeha télé koa ohatrany irehareany mihitsy mahasarim-bavy azy ahoana hoe ary mizesta mihitsy izy fa sarim-bavy na halan'ny olona sasany ary izy na enjehan'ny olona sasany ary izy hijorony ny heviny zay sarim-bavy zay ary tena alefa ny Facebook ataony manakoako mihitsy ianaran'ny olona ary be da be ny tanora mahay azy safady io misy tanora mianatra amin'ny feoany miolala ny zasony aman-jako izy mahalala an'le zala ino ira marina sa tsy marina zany misy aminareo tsy maharaka an'izany resaky ny tanora zany tsy menatra izy miseho télé za sarim-bavy lehilahy manambady lehilahy amin'izao fotoana zao manomboka miseho ny adalan'ny olo reny ary tsy menatra ny olona mampiseho hoe lehilahy izy fa hanambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy ary zao tontolo zao miezaka mampiditra aizy na eto ambonin'ny tany miezaka maninona mezavaty jerevo hoe ny ankizy vavy izay mifaninana mandrovotra pataloha ndray zao no ohatrany hoe tena reny ny tena vehivavy jerevo ny ankizy vavy manao pataloha jeans eny na jeans vaovao zao ary novidin'ny mamany azy tatahana ary ohatrany hoe reny ny tena zavatra ary tsy menatra izy mampiseho an'izany tsy menatra izy mampiseho an'izany fa jerevo mpivavaka miafiafy menamenatra ohatrany miafikafiny tsy tena samy ijoro tsy tena sy mampiseho hoe zampanompon'Andriamanitra za zanakany miafikafiny zany ny problème Saoly
natahotra ny vahoaka ozy izy dia ny hain'ny feoany zany na tonga n'Andriamanitra niala tamin'ny Saoly voalohany ozy izy Andriamanitra hoe eto ny fiainanao rery dia vitao ny fiainanao rery miala aminao aho mba fantatro ny problème Saoly fahatahoran'olona hiaina masolona ny hain'ny feoan'ny olona dia ny lan'Andriamanitra izy misy fotoantsika miantsoantso mitaraina mitomany mifady hianina mivavaka fa efa tsy otsony ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mivavaka fa Andriamanitra tsy miainanao intsony tsy eo intsony izy be da be kristianina nilaozan'Andriamanitra averiko indray mandeha be da be mpivavaka nilaozan'Andriamanitra eto zavatra nampalahelo dia zao ny tenin'ny Saoly eo amin'ny 5:20 koa ankehitriny masina ianao mamelany eloko ary miverena amiko ndray ary maninona hony mba ekofakeo anatrehan Jehova fa hoy Samuela tamin'ny Saoly tsy hiverina aminao aho fa ianao efa nandany tenin'ny Jehova ary Jehova kosa efa nandahanao tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony mazava ny tenin'Andriamanitra eto ianao nandany feo an Jehova ianao nandany antson'Andriamanitra ianao tsy nakatohan'Andriamanitra ry Saoly noho izany Andriamanitra koa efa nandahanao ozy izy Saoly mpanjaka miverereny ianao mba ekofakeo anatrehan Jehova miverereny ianao fa za te ekoaka efa nilaozan'Andriamanitra ary be da be mpivavaka efa nilaozan'Andriamanitra androany iverina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndray tsika androany tsisy nininona jerenareo nge tsisy nininona azony Saoly natao intsony rehefa niala tamin'ny Andriamanitra mingavy anao fantatro ve ny problème Saoly tahotra olona ena masolona Andriamanitra rahalahy tena mitady olona rahalahy Andriamanitra tena mitady olona mafana fo amin'ny fanompona azy Andriamanitra tena mitady olona rahalahy tena ho fantatry ny fianakaviany fa mpivavaka ataovy amaininy zany fantatry ny manodidina hoe mpivavaka mijoro amin'izay lazany raha nambavy mitady an'izany olona zany Andriamanitra mafana fo amin'ny fanompona an'Andriamanitra tsy olona miafikafiny tsy olona matahotra olona tsy olona sarokenatra hideran'Andriamanitra ianao dia mienatra mitady olona Andriamanitra samy joro vavolombelona ho fahazavana ataovy amaininy zany mijoro vavolombelona raha misy olona ny ambadika any mirehare mifoka sigara mifoka rongony misotro toka mampirafy mijangajanga sarim-bavy mila kristianin'Andriamanitra mijoro fa za tena mpivavaka za tena mpanompon'Andriamanitra za tena mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao mitady olona ohatr' zany Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa amin'izany olona izany no hiposahany voninahitr'Andriamanitra mitady olona Andriamanitra hijoro vavolombelona azy isan'andro san'andro olona tsy matahotra vahoaka olona tsy matikena masolona eto angera lasaina bavitsika indraindray mafana fo ery eto koa raha misy fotoana azy ane misy fotoana azy ny olona sasany tsy mafana koa reto eto misy tena fotoana ianao mirehatra mivavaka miantsoantso miteran'Andriamanitra miekoaka mirotsaka ranomaso fa nivelany ihany ianao zavakafa mihitsy eo anatrehan'ny fianakaviana ianao olona hafa mihitsy ny resaka ataonao any ambadika any tsy ahitana taratra fa zanak'Andriamanitra ny fihetsika tsy afantaran'ny olona fa zanak'Andriamanitra ny hiranao tsy hitan'ny olona fa zanak'Andriamanitra
ny resaka ataonao sy ny teny aloako vavanao tsy ahitana taratra zao ny voalaza ny baiboly izay manome voninahitra ao Jehovah ny maninona no omeko voninahitra izay manome voninahitra any manahoana azavady hitanareo Andriamanitra mitady olona hanome voninahitra azy eo mason'ny fianakaviana hanome voninahitra azy eo mason'ny mpanota eo mason'ny olona tsy mihinao n'Andriamanitra Andriamanitra mitady olona hanome voninahitra azy eo mason'ny patron azy eo mason'ny patron azy tavy mainina mafy zany mety musulmane amin'ny patronao mety mpanota amin'ny patronao mety miteny ratsy ny patronao fa ianao mila mitsangana fa zanak'Andriamanitra mila mitsangana fa zanak'Andriamanitra na oroany azy ataovy amainina mafy zany na oroany azy na oroany azy mila mampiseho ianao fa zanak'Andriamanitra Andriamanitra mitady lehilahy sy vehivavy ohatra zany anaovan'ny olona fivorim-pianakaviana ianao fa hoe mivavaka Andriamanitra mitady olona tsy mikoso maso manoloana ny fanenjehana ataovy amainina zany mitady olona tsy mikoso maso tsy azo ozongozonina ary tsy azo ampitahorina mety tapitra manenjika anao daholo ny mpiara-miasa tapitra manenjika anao daholo ny olona miara-miasa aminao amin'ny toeram-piasana na dia ireo olona miseho mpivavaka na dia ireo olona koral mpiandry any amin'ny fiangonana hafany azy tsy samijoro ianao mila mampiseho fa zanak'Andriamanitra ianao amin'ny toeram-piasana io raha vitanao zany raha lasaina bavy malala ho tonga eo aminao ny fahazavana ho tonga eo aminao ny fanatrihan'Andriamanitra ary mazava ny lalakombanao ambadika zay rehetrarehetra zany ho an'ny tena olana be da be kristianina efa niloza an'Andriamanitra any ka na mivavaka ary izy pokaty tsisy nininona tsony satria Andriamanitra efa tsy eo amin'ny tsony teto Saoly tsisy nininona tsony nitondra firenena izy fefa pokaty nitondra firenena izy tsisy nininona intsony na foin'Andriamanitra tsy teo tsony ny fanatrehan'Andriamanitra mampatahotra ny ry havana mila samy ijoro ianao rahalahy mila samy ijoro ianao tianao ve ho afangan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra momba anao mila samy ijoro ianao ao anatin'ny aizina mila say ianao hoe za fahazavana fotoana fanaovana défi zao raha lasaina bavy raha misy olona samy mijoro fa izy sarim-bavy ary tsy menatra amin'ny mahasarim-bavy azy izy ianao mila samy mijoro fa ianao zanak'Andriamanitra zato isan-jato ary tsy tokony ho menatra amin'izany ianao raha misy olona manan-kihana fa tsy mamaly vavaka Jesosy ianao tokony samy mijoro velona ny Andriamanitra ivavahanay ary mahavita zavatra hoe Andriamanitra mitady olona ame voninahitra azy raha latsaina bavy malala raha misy olona manan-kihana fa tsisy tsony ny fahagagana tsisy tsony zany Andriamanitra miasa zany ianao samy mijoro mbola mahavita zavatra ny Andriamanitra ivavahanay ao ambadiky ny fahasahiana ho ijoro tsy matahotra ny feo amin'ny vahoaka tsy mikosomaseo anoloan'ny vahoaka tsy mikosomaseo anoloan'ny olona ny amira-piratany voninahitran'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra amira-piratany fanatrehan'Andriamanitra io fiainanao ary raha va eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fahazavana ny lalanao ary rehefa avy eo ihany dia hiratra ny masonao raha latsaina bavy malala raha vo tonga ny fahazavana tsy miandry rapitso rehefa avy eo ihany ianao dia mahita tao averiko rehefa avy eo ihany ianao dia mahita tao eo anoloany zavatra tsy hita intsony hoe inona ny azo atao io hoe tsy hita intsony hoe inona ny azo atao fa le amin'ny lazanao
mbola misy azo atao ihany raha lasaina bavy malala. Amen. Zany no teniko teto tamin'ny sabotsy. Bartimeo jamba tsisy ninina azo natao intsony. Tsisy maso. Fa rehefa eo Jesosy, mbola misy azo atao ihany raha lasaina bavy. Ny masony tsy nananany fa ny sofina nananany. Ary fatary Bartimeo tsara fa ny maso tsy nananany fa ny sofiny azo nenona. Izy zany mandalo zany. Dia ozy ny olona Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Ny masony tsy nananany fa ny vava afaka ny teny. Ny antsoantso mana hoe Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. Halleluja. Ny masony tsy nananany fa ny tongotra nananany. Hoy Jesosy antsoy le jamba. Ny tsangany Bartimeo. Ny maso tsy nahita fa ny tongotra afaka nandeha nanatona an Jesosy. Ataovy halleluja mafrary tsy latra amin'izany ianao. Hoy amantsy ianao raha lasaina bavy. Rehefa tonga ny fahazavana, eo anoloan'ny tsy hitatro zay azo atao, dia mbola mahita zavatra be da be ho azo atao ianao. Fa fahazavana ny ilainao. Fa saingy zao Andriamanitra mitady olona tena hijoro. Mingavy ianao raha lasaina bavy am. Maveriko indray ty fampianarana ty. Aza lany fotoana amin'ny fitarainana ianao. Aza lany fotoana mitaraina etseroa aman'olona. Lany andro mitaraina. Mingavy ianao mandany fotoana manome voninahitra an'Andriamanitra. Ataovy miloatra voninahitra Andriamanitra amin'ny vavanao. Baiboly dia milaza zay afafin'ny olona nojinjaina. Ahoana hoe raha mamafy fijoroana vavolombelona ianao dia mijinja inona? Avereny mafy tompoko azafady. Antanino indrinao matory vesy hoe raha mamafy fitiavana ianao dia mijinja inona? Raha mamafy osina ianao dia mijinja inona? Raha mamafy vola ianao dia mijinja inona? Raha mamafy vary ianao dia mijinja inona? Ary raha mamafy fijoroana vavolombelona ianao dia mijinja inona? Mijinja fijoroana vavolombelona. Maninona ianao tsy manakambara mihitsy amina resaka fijoroana vavolombelona? Ny olona manakola zaina foana, maninona ianao tsy mba manakotenenina? Tsotra ihany, ianao tsy mamafy. Manombo misokatra ny vavanao mamafy fijoroana vavolombelona. Mamafaza fijoroana vavolombelona. Dia raha ao amin'ny fijoroana vavolombelona ny Andriamanitra ivavahanao, ao amin'ny toerana misy anao io mihitsy. Raha mbola tsy manambola ianao, raha mbola tsy mananasa ianao, aza mitaraina amin'ny olona amin'izany resaka izany. Fa raha mamafy fitarainana ianao dia mijinja inona azafady? Fitarainana. Mamafaza fijoroana vavolombelona. Tsy voatery vola, efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, andana manombo milaza an'izany aman'olona. Andana manombo mitantara an'izany aman'olona. Zay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, tovy halleluja mafy zany. Manombo mitantara an'izany aman'olona. Zay zavatra efa nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainanao. Raha nomboka ianao hitantara, hitsoro vavolombelona, tsy omena maso olona, tsy atahotra amin'ny fianakaviana, problème Saul dia natahotra olona, menatra olona. Raha mbola hitoetra amin'io hena maso olona io ianao, eto ianao be taraina mivavaka, dia zao foana ny teninao, pastera metra tanana, misy tsy mety mivany eo lako, manana aretina, problème. C'est un homme problématique. Olona anankiray feno olana, tsy mavaha olana izany. Manomboka amin'ny falifaly, manomboka amin'ny laza ny sitrapon'Andriamanitra man'olona. Ao amin'ireo fianakavianao mpiteny ratsy ireo, manombo mampiditra an' Jesosy eo raha lasaina bavy malala. Na tsisy miaino azy
ampidiro jesosy fa misy vokany io am'ireo olona fiainopoloka ao an-tanànanao fiaino toka fiaino labera fiaino fitsangajangana alefasony radio ny olona tsy miaino afa-tsy le rivotra miaino tantara miaino film mijery andry manomboa alefasony radio évangélika alefasony fiderana amin'ny tatatata alefasony toroteny ao fa ho hitanao ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao raha latsaina bavy ho hitanao ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao mbola averiko indray mandeha mitady olona tena hijoro Andriamanitra ary zany olona zany no iposahany fahazavana ny anaran-drahalahy dia le zavatra nataon'i Jesosy taminao rahalahy nianarako izy roa olombelona eto zany dia fanasikanan'i Jesosy inona le aretina anazy anao nasiany aretina sistina zany mandritra ny matoana ny roa taona tao anatin'izay roa taona zay ahoana nisy hôpitaly indroa zany niditra hôpitaly indroa nisy hôpitaly aloha tamin'ny aritaona dia tamin'ny rininy indray nisy hôpitaly fahandroany indray dia tena tsy hita mihitsy le fahasalamana fa mijanona kely mijanona kely dia miverina dia rehefa mihetsika le izy tsy afaka mandeha fa ohatrany mivadika ohatrany tanina dia ohatrany olona tapaka lalan-draha reny malemy daholo ny vatana fa ny nandeha mivavaka nahitan'le teny tamin'ny tele iny a zany dia rasa nakaty dia rehefa mivavaka taty any ny vady aman-janako mihava tsy tiany zany le mpivavahana satria dia zany sisika any dia mambanety le fahasalamana dia ny salama ianao rehefa le nakaty dia anao le tonga taty misy foana zay natao délivrance sa hoe natao le délivrance foana sanandro satria makaty foana zany sanandro atalata ny tena mamonjy délivrance dia ahoana ianao amin'izao nanahoana ny fahasalamanao amin'izao aloha fahasalama dia nanahoana le aretina nitaizanao taloha iny efa tsy dia nietsika tsony efa tsy mietsika tsony fa taloha iny mietsika matetika taloha tena eny ambony moto mietsika le izy tonga dia mijanona aloha zao rehefa mba mety dia amin'izao efa tsy mietsika tsony efa tsy nietsika tsony zany efa mahatsiaro tena afaka mba mahatsiaro tena hoe afaka satria nisy fampiterina ara-piainana teo amin'ny ankohonako a na ara-panahy na ara-piainana dia saiky ravany devoly avokoa zany ny devoly favalo ny fakapanahy tamin'ny taona 3 sy 4 dia nisy fehemorana satria noho n'le fampitehana ara-piainana fisarahan'ny ankohonana na ray mpianakaviana na reny mpianakaviana fizarazarana ny fiainan'ny ankohonana ihany koa ny zarazara tany amin'ny andaniny sy ny ankilana ny ray aman-dremoko andaniny na ny ankilana dia sorako amin'ny Jesosy manokana moa efa mba tafaverina amin'izao naverina Jesosy somatsara ny fiainan'ny tokantranonay sy ny ankohonana tato amin'ny tompo izay dia nanahoana ny tokantrano sy ny ankohonana dia noho ny tsodrany ray aman-dreny ampanahy ray aman-dreny pasteur Hertina sy ireo zanaka ampanahy ray aman-dreny tompona andraikitra rehetra ihany koa atao amin'ny fiangonana dia tafaverina somantsara no ireny teny fikasana rehetra izay noraisina ireny indrindra hoe tsy fahafatesana ny anton'izany rehetra zany fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia raiko manokana Andriamanitra fa eo anivon'ny ankonana moa amin'izao dia efa milamina tsara efa mba famerina amin'ny tokantrano ny ankizy ihany koa efa mba miatafaverina tsy kelikely dia mbola isaorako an'Andriamanitra indrindra fa voninahitra an'Andriamanitra ny mbola amerena an'Andriamanitra amin'ny taoniny ny fiainan'ny tokantrano sy ny ankohonako
miaravanao dia zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Zavatra nataon'i Jesosy taminahy zany a dia za nisy taona zany misepitra foana nandritra ny 3 volana zay dia tamin'ny latsinainy teo zany a nandeha tany amin'ny dokotera dia ozy izy zareo natao radio dia nataony koa dia hoe misy rano ao amin'ny foko dia ataony zareo nameny zareo rendez-vous zany azoma hoe azoma amin'ny 6 sasany ianao verina dia mitondra tavoahangy 2 litre fa efa 1 litre sy tapany mahery ny rano ao amin'ny fonao asiana an'le rano analana an'le rano ao amin'ny foko dia alatsinay zay dia niantso amin'ny pasteur Rosella zany ny pasteur Toja zany ny atalata hoe pasteur hoa misy zavatra ohatry zao ny alana rano dia tonga tany an-trano izy nanao délivrance dia vavaka tao an-trano dia niantso amin'ny pasteur Rosella indray ny alarobia dia nitantaraiko ohatr'izay koa dia ny alakamisy zany zay nandeha nanao alim-bavaka teny Mahamasina dia vavaka foana dia tao an-trano zao zay a misy fotoana zay mianakavy kely a fo amin'ny 3 maraina dia mandefa le télé 98 a dia miara vavaka foana dia tonga tany amin'ny dokotera amin'izay zay tamin'ny omaly a ny azoma tamin'ny 6 a dia tonga fotoana dia ndraisa zareo dia ozy zareo hoe tsy misakafo dia tsy misakafo a dia misotrolo rano izy dia sotra le rano 1 litre sy tapany a dia ozy izy hoe verena natao radio ianao dia nataony zareo radio dia tsy nahita ninina natao zareo fa hoe tsisy ninina tsona anatinao le dokotera nandray an'le radio ihany no nandraina fa le taratasin'ny dokotera zany nentiko fa le radio tonga dia mipasteur Totsy tamin'ny maly fa tonga dia niantso azy zany hoe tao anatin'le vavaka natao anao nino mihitsy ny aho hoe tao anatin'io satria za tena nitolona dia nanao fifadikanina mihitsy ny a ny atalata dia ao anao sy le mpitsabo rehefa nahita hoe tsisy ninina indray dia zareo araka gabe dia nandeha dia avy eo zay dia nandeha niakatra satria dokotera roa no hoe hitsabana indray zany hosti dia indray clinique dia nandeha tany amin'ile clinique indray zay teny Ambatomaro a dia tsy nahita ninina koa zareo verina natao radio dia nitao amin'ny hosti koa tsy nahita ninina tsony tena tao anatin'le vavaka iny ny asa Andriamanitra dia tao anatin'iny ny asa Andriamanitra dia nahazo dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra niasa amin'ny volana ianao tratran'ny aretina io nanao ahoana ny sepitra foana dia rehefa sepitra dia voto ny tongotra sy ny tanaka dia iny amin'ny masoko iny mivonto daholo zao afaka zao tsisy fa tamin'izaho le natao délivrance zany dia eniko nisy zavatra ohatrany hoe mangotragotraka be zany tao anatiko tao zao tena mahatsiaro afaka mihitsy mahatsiaro afaka zao tsy maheno ninina tsy hoe mbambana tsisy fiadanan'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy ireny zany ijoroako vavolombelona eto fa za zany tao anaty aretina dia tsy nandeha mihitsy zany enitaona dia tsy nandeha mihitsy zany io fotoana kio nandritran'izay enitaona zay fa tena mibotsina tonga aretina tao anatin'ny kibo dia avy eo zany anakany an'irenjaza hoe maharary amatsiny nisy narary nila kibo dia ontena ianao araha ozy izy nisy zavatra nanaikitra dia ianao araha ozy izy bevoka dia bevoka 4 volana dia 3 volana ozy izy dia ny rendez-vous ndraha karaha hoa efa tamin'ny enitaona zay tsy miverina ve dia zay efa bevoka dia mba mbola tsy nandeha mitsira akeo dia izy nataony hoe bevoka 3 volana ozy izy dia tena tsy ninona dia nandeha nanao eco zany dia nanao eco dia niteny valina eco tsisy ninina ozy izy ato fa aretina na anatin'ny kibonao ozy izy dia raha kely bevoka ianao dia avy eo nandeha nanao eco tany amin'ny hôpitaly tsisy ninina ozy izy ao fa aretina ao anatin'ny kibonao dia lasa nandeha tena le dokotera hoe fa niteny le dokotera zany hoe satria hafa nanaovako le valina eco dia hafa le nandanako le miteny bevoka dia miverina tany aminy dia izy nataony hoe mividy an'ity fanafody io izy ianao andiovanao ny kibonao io fa reto avy ny ao anatin'ny kibonao io dia lafo be zany le izy dia ozy hoe eny araha dokotera dia lasa akony dia vavaka teny an-dalana hoe Jesosy aiza zany ahita n'ity vola be ty fa laoka hoa entina mivavaka dia any am-piangonana miresaka amin'ny Jesosy tsara dia any sy tranony dia fona amin'ny Jesosy amin'ny raha tsy rehetra izay nataoko ny ditra zany dia avy eo mivavaka tao tamin'ity fiangonana ity dia tao an-trano vao dia nitory teny pasteur Erty nandro alahady dia nitory teny izy dia onteny makan'ilay zao izy ety nareo zay ao anatin'ny aretina nareo zao misy faminahina ho anareo ao anatin'ny toriteny izy no miteny azany zao marary zao izy nareo anatin'ity toriteny ity zao nareo marary dia makan'esy nareo ty aloha ety dia nkiboko tena nanaikitra rehetra tsy mahazo ena mihitsy ana le toriteny ary tsy niditra ola fa tena nanaikitra dia avy eo nandrosina keny ampilipitra inao izy mahazo anao
ao anaty kibo koa pastera misy zavatra mandendeha dia zany efa anao avery'le dokotera hoe be voka nefa kay tsy be voka fa zavatra aretina le izy dia hoe be hoe telo volana kibonao dia telo volana nefa misy zavatra mandendeha hono nefa tsisy ninina dia vavany dia avy eo vavany dia avy eo zany nasiny mipetraka teny amin'ny plasy satria nietsika dia volo be mihitsy akony dia avy eo mipetraka teny amin'ny plasy an'izay dia nandeha voaka tany AVC hoe ndara amin'izay izy mipetraka fa tsy maniny io dia lasa nandeha voaka tany AVC tonga dia vaky zavatra tonga dia marao be mihitsy no vaky tany anatin'ny kibo tany AVC nandritry ny taona iny zany dia nandritry ny telo volana janvier février mars avril zany raha kefa-bolana teo tsy tapitra mihitsy fa nandeha foana io aretina io dia avy eo zany mivena tany dokotera dia oza hoe zao le aretina voadioako tsara nefa ianao miteny hoe vity fanafodina ohatrinona vao madio iny kiboko io dia nijereny dia avy eo nijaverana intarafina tsisy ninina tsony naverana atao eko koa dia tsisy ninina tsofa dia avy eo naverana taty amin'ny pasertina dia nasiako ny tsofony rano afaka herinandro iny dia nasiako ny tsofony rano hoe tsy anina ianao za pastera fa nanao valinay koa dia tsisy ninina tsony nivaky le zavatra vaky tany AVC taorianan'iny tonga dia natsiaro afaka ady maivana dia amin'ile nanao fa aminan'iny izy dia ho ny teny nanao ianao zay raha vakozy izy nanisa le voantsakany dia nakely ambony pilipitra dia avy eo amin'izay avy netsika dia volo teo dia nasiny nitsangana dia avy eo nanontaniana nanao ianao zay dia efa tonga dia tsy nanina tonga dia teala izy dia efa tsy nanina tsony tsisy nanahitana tsony efa ao anatin'ny tory tena tena miolakolana hatrany avalahako hatraty amin'ny ilakipika ambany foatra tena tsy nahazaina ay zany le izy ke tady hovaky ao anatin'le tory teny dia niandry alefa aminaniny ale izay vao vaky tany tonga tany AVC dia vaky zavatra marao be mihitsy no voaka fa tsy raha zavatra marao be dia izay zany le izy voninahitra ao an' Jesosy tsisy mararirary tsony ao tsara ny fahasalamana fa voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. AMT TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Tena tsara ro Jesosy io vovony zay mialoka aminay ianao lay natolotra no ny fadisoko nandesy tena nanaiky ho tonga nofo novonono faty anao tamin'ny azo fijaliana vidindrano ty zanakao lay malala sady tina ianao nonamozia ianao nonanafaka ianao nonisoloaye ianao nonanamarina sifona nifenoako sifona nifanatenako isanya uanyadanisha voumana Jesus ilay toerana tsa zao tsy ala aminao anompo anao ao Jesosy miandro sisa iainako
atokako anao sangan'andriamanitra ka velona indray karinany andanitra mifonao anay nandray ny teny fikasa avitamindray nampidina ny fanay ka tonga zanakao zahay